Miantoka ny fahombiazan ny fiompiana omby vavy be ronono sy ny kalitaon ronono ny sakafony biby indrindra ny vilona. Mbola sakana ho an'ny fiompiana eto an-toerana nefa ny tsy fahampian izany vilona izany satria mbola 700 isan-jato ny filana no voavaly. Anisan'ny antony lehibe amin'izany ny tsy fanana tany hambolena ny vilona, ny fianahan'ny gijana ary ny tsy fahampian traikefa amin'ny fambolena vilona. Izany no antony lehibe ankalazan'ny MDB isan-taona ny andron'ny vilona. Ny 700 isan-jato ny famokarana ronono dia miankina amin'ny fambolena vilona. Tsy misy olona iresaka na anana fikasana hoe hitaiza hiditra misetra piarina famokarana ronono raha ohatra ka tsy mieritreritra 700 isan-jatony ny famokarana vilona aloha. Ny fotoana dia atokana 700 isan-jato ny referentsika hamokaratsika amin'ny vilona, zay vao tsika eritreritra amin'ny 20 isan-jatony iompy ny omby vavy indrindra fa ny omby vavy be ronono zay lazaina eto. Ka zany ny anambarana ny antony lehibe ary zany natonga ny MDB tsy mikely aina mamery ny isan-taona ny fanentana ny isan-karazany mba ahafahantsika tena iroso tokoa amin'ny fambolem-bilo. Safidiana manokana taty amintsika satria fantatra koa mialoha zany nataony tatsata anatin'ity ifaritra ty fa mba maniry hiditra amin'izany setra piarina famokarana ronono zany. Rapitaina ny eto Madagasikara fantatsika nivakinankaratra ny lohalarana amin'izany. Fa itsika eto tasika anisany manana ronono tsara kalitaon satria manana nofotany tsara tsika terrain volcanika, ny dikan'izany zany ny vokatra vilona zay vokaritsika dia io ny antoka ny hatsarany ronono zay vokarina amintsika. Tsy tadiavana io rano betsaka, tsy tadiavana rotsakorana betsaka, fa rehefa hambolena izy maharitra ary zay faharetan'izay dia fidiram-bola. Ka zany ny anentanana antsika. Ary ny faharoa raha ohatra ka rehefa hamboly ihany tsika fa maninona tsy hiditra misetra piarina famokarana ronono satria fa manana an'izay vilona zay. Io zany ny antoka. Ny antoka satria manana le sakafo tsika dia dikan'izay dia afaka miditra tanteraka amin'le setra piarina ronono satria ny eto Madagasikara dia mbola betsaka ny filana rano ronono no resahana. Tamin'ity taona 2024 ity dia nitanterahana ny zoma fa 7 febroary tany amin'ny commune Nampary, distrika Soavinandriana, faritra Itasy ny fankalazana ny andron'ny vilona. Manohana an'izany hetsika izany ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana no ny seha-piarina ronono natao lahara-pahamena. Hetsika izay mifandraika ihany koa amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena amin'ny fanafarana ny omby vavy be ronono. Ho fampiroboroboany izany seha-piarina ronono ao amin'ny faritra Itasy izany dia nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana ensileuse broyeur ho an'ny fikambanan'ny mpiompy miisa 10 avy ao amin'ny faritra.